ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana no iara-barantsika tratrity zoma fa 7 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fa 4, asan'ny apôstôly toko fa 4, andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 3. Asan'ny apôstôly toko fa 4, andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 3 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany ry Agripa mpanjaka dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaska sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodea rehetra hatany amin'ny jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary izany no nisamboran'i Josiah teo kianjan'ny Teboly sy nitadiavany hafaty ahy. Ary noho ny fitahin'Andriamanitra ahy dia mbola maharitra mandrakandroany aho ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe ary tsy milaza na inona afa-tsy izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy. Fa Kristy tsy maintsy mijaly ary voalohany hitsangana amin'iny ka hitory fahazavana amin'ny olon'ny Israely sy amin'ny jentilisa. Ray Masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity tantara amin'ny asan'ny apôstôly ity moa dia isan'ny voaresaka ao anatin'ny tantaran'ny izao tontolo izao, ao anatin'ny tantaran'ny Rômana, ao anatin'ny tantaran'ny tantaram-pirenena jiosikoa aza. Ity tantara ity zany hoe hita amin'ny arsiva ivelan'ny soratra masina. Paoly izay nitsaraina teo anatrehan'ny Agripa. Paoly voasambotra izany hitantsika any amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 4 dia voasambotra Paoly. Ary rehefa nisamboriny Paoly manomboka any amin'ny toko fa 4 marimarina kokoa dia voasambotra Paoly andiny fa 7, voasambotra Paoly noho ny tsy fandriam-pahalemana izay nitranga tao anatin'ny tontolo jiosy. Nisy olana be mantsy tao anatin'ny tontolo jiosy io tamin'ny andron'ny Paoly. Nisy korontana, nisy krizy anaty mihitsy izay nikiky ilay fiarahamonina. Tsy hoe zavatra tonga ho azy akory raha toa ka niravahan'ny Rômanina i Jerosalema aty amin'ny taona 70, satria nisy krizy niseho tamin'ny endrika maro samihafa ary tsy fandriam-pahalemana tamin'ny vanim-potoana izay nitorian'i Paoly ny filazantsara. Nisy ny olana ohatra teo amin'ny taon'ny fiarahamonina izany, nisy ny olana teo amin'ny Grika sy ny Jiosy. Nafana be io olana io, misy fifanafiana mihitsy ary teo amin'ny Grika sy ny Jiosy. Tao anatin'izay koa tao anatin'ny fiarahamonina jiosy koa dia nisy koa zany, nisy teo amin'ny jiosy sy ny tsy jiosy zany, ny jiosy sy ny jentilisa zany efa nisy fifandonana, fifanilana, fifanaratsiana, fikasitanana, fifamonoana mihitsy ary teo amin'ny jentilisa sy ny jiosy zany. Grika moa resahantsika eto, fa ny jentilisa mihitsy izay mahatonga an'ireny hoe menimenina ny jentilisa. Hitantsika ty amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 4, toko fa 7 rehefa tsy tratran'ny rehefa tsy henony ny asasoa zany ny jentilisa dia menimenina hoe miangatro nareo. Ireny ohatra somary teny kely fotsiny fa tena rehefa mijery ny tantara izay soratan'ny Flavius Josepha isika dia izay historien jiosy dia mahatsapa zany olana zany disadisa teo amin'ny Grika sy teo amin'ny jentilisa sy ny jiosy. Ny tenin'ny Paoly any amin'ny Efesiana ireny hoe nandrava ny hevitry ny fisarahana fa Jesosy ny fihavanantsika. Reny tsy hoe teny mandeha ho azy akory, tsy hoe zavatra ara-panahy, fa tena nisy fifandonana mihitsy teo amin'ny jentilisa sy ny jiosy, fifankalana mihitsy. Ary Jesosy no nitorian'i Paoly ho fampihavanana.
dia krizy tak'izany to amin'ny fiarahamonina. Ao koa ny krizy anatin'ny Samaritana sy ny Jiosy, ny fifandonany Samaritana sy ny Jiosy izay nanahirana ny Romanina mihitsy nandamina azy. Ny Jiosy samy Jiosy koa de nisy koa nisy olana tao anatin'io tempoly io de nisy koa krizy tao anatin'io tempoly Jiosy io. Ny ireo pretra ambony sy ny pretra tsotra dia ny fandona zany hoe fivavahana Jiosy koa tsy hoe fivavahana marindrano be de nitovy daholo ny pretra tao, ny mpitondra fivavahana zany. Ataontsika hoe pretra moa fa tsy de pretra loatra izy fa ireo ataontsika hoe ireo mpisorona dia ireo mpisorona tao zany ireo mpisorona tao anatiny mpisorona tsotra sy ny mpisorona be nisy olana be zany tao anatiny tao. Iretsy mpisorona zay niazona niandany tamin'ny sarambabem-bahoaka, ny mpisorona be kosa zay niandany tamin'ny fanjakan'ny Romanina satria niditra be tao anatin'lay tempoly Jiosy ny politika raha jerena amin'ny solomaso eny antsika ny hoe ny fanjakana Romanina, ny politika Romanina de nisy momba, nisy tsy momba. De nisy olana tahak'izany tao amin'ny tempoly. Tsy vitan'izany ihany koa lay olana anatiny tao fa nisy koa ny fariseo sy ny sadoseo izay nanenjika koa ny vavahana kristianina. Tao anatin'ny fiarahamonina koa de vavahana kristianina koa nenjehiny ndretsy fariseo sy ny mpanoran-dalàna sy ny namany. No zany dia fiarahamonina feno olana sy krizy lay fiarahamonina tany Palestina tamin'ny andro am'tentsika Palestina dia faritra nisy an'ny Samaria, nisy an'ny Judea iny. Dia indray manontolo zany de nisy krizy olana ara-piarahamonina. Tao anatin'izany no nitorindry Paoly sy ireo apôstôly reo ny filazantsara. Hany ka sarotra ny nitoro ny filazantsara satria raha maha-olombelona zany, satria eo ny fahantrana, eo ny tsy fandriam-pahalemana, ny fisindrina ataontsika hoe herisetra vonon'olona zay tenen'ny Flavius Josefa hoe zélota nareo brigand reo mpamono olona izay naherisetra tamin'izany fotoana zany tao amin'ny fiarahamonina. De i Paoly izay tamin'ny fotoana io asan'ny apôstôly Marika amby roapolo dia nisy ireo Jiosy avy any Azia izay niditra tao amin'ny tempoly. Niditra tao amin'ny tempoly ireo Jiosy avy any Azia ireo izay nanakorotana io ny filazan'ny apôstôly hoe nitabataba tao amin'ny tempoly. Fa nitabataba tao amin'ny tempoly izy ireo noho ny lay olana resahantsika hoe disadisa efa anatiny teo amin'ny samy Jiosy. Dia ireo Jiosy avy any am-pelezana zany niditra tao anatin'ny tempoly, nitabataba tao anatin'ny tempoly. Ary dia i Paoly notondroin'ny olona ho tompona andraikitra satria Paoly izay avy any Azia Paoly fa i Paoly ndray tsy de nitory mivavahana Jiosy loatra fa nitory an' Jesoa. Saingy Paoly moa tamin'izany fotoana zany leader. Paoly de isan'ny toteny de tany amin'ny Paoly netefa ny fiampiangarana. I Paoly nampitabataba teo. Paoly nampitabataba nitarika an'ireo Jiosy avy any Azia nefa tsy izay mihitsy dia i Paoly no voasambotra. Ary dia nogadrain'ny Félix hitantsika amin'ny tohiny eo nogadrain'ny Félix tany Césaria nandritry ny 2 taona Paoly. Ary nandimby an'i Félix i Festôsy izay voakasiky ity asan'ny apôstôly eto ambanimasontsika tokony fa 4 ty. Rehefa nitsamborin'ny Félix izay Félix procureur ny sahana ny Jodea sy Samaria dia de nisamborina zany Paoly dia nogadraina tany Césaria 2 taona izy. Ary dia rehefa nandritra Félix moa Félix tsy Jiosy, Félix Romanina na ny tena maromana koa raha tsy tena Romanina izy fa navotana andevy izy fa navotana de nisondrotra de tonga procureur izy fa nanambady an'lay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly io hoe Drusilla izay natao hoe Drosiliam na Drusilia hitantsika amin'ny andiny fa 430 fa 420 mitoko fa 420 ary efa afaka andro vitsivitsy dia tonga Félix sy Drusilla vadiny. Drusilla zay anabaviny Agrippa anabaviny Agrippa voaresaka eto amin'ity toko fa 420 ty hoe ary ry Agrippa mpanjako. I Agrippa zany misy raharaham-pianakaviana be zany le izy. Agrippa zay mpanjakan'ny Jodea izay resahan'ny Paoly eto de tsy inona akory fa anadany Drusilla vadiny Félix.
Drozia zay Félix moa nanana tombony ve zany. Félix zay nanana fahefana be dia nanana fahefana procureur nysambotra ny Paoly vadiny Drozia izay anabavin'ny mpanjaka Agripa faharoa voaresaka eto. Félix nanambady raha tsy diso telo ngambany izay ny vadiny. Droziliany anakiroa, ny Drozia voalohany dia ilay Drozia zafiafin'ny Cléopatra sy César sy Kaisara ny vadiny Drozia voalohany zay vadiny Félix. Hitantsika am'zany fa olon-dehibe le Félix. Dia ny Drozia fahatelo fa ny faharoa vehivavy hafa mihitsy dia tsy inona koa fa anabavin'ny Agripa. Aviantsika zay rahalam-pianakaviany zay fa izao rehefa maty Félix de nandimby azy Fesitôsy. De io Fesitôsy miresaka amin'ny Paoly ary dia hitantsika amin'ny andininy fa 420 Fesitôsy nandimby Félix zany niteny manao hoe Fesitôsy tamin'ny feo mahery Paoly very saina ianao, ny fianarana be loatra nefa nahavery saina anao. Fesitôsy satria mandalo fitsarana eo anatrehan'ny Agripa Paoly eo. Agripa zany mpanjaka nisolo an'i Herôda ohatrany hoe Jesoa nentina teo amin'ny Herôda, i Paoly nentina teo amin'ny Agripa, mpanjaka Agripa faharoa zany io. Dia Paoly nandresy lahatra tamin'ny Agripa hoe za nge tsy diso hoe za nge tsy nampitabataba ny Jiosy ny Jiosy nge nefa olam-piarahamonina ny Jiosy amin'ny Jiosy nefa miady efa hitanao io olana io tsy vitanao mandamina raha rehetra de zao za no samborona fotsiny za tsy nampitabataba fa ny nataoko de zao nitory ny fibebahana ary nitaonan'ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra ka lao asa mendrika ny fibebahana. Andiny faharoapolo. Amin'ireo mpivaofo ny asan'ny apôstôly maro dia afaka tamin'ity ity fitsaran'ity Paoly. Ny asan'ny apôstôly moa zany de milaza hoe tsy afaky Paoly fa amin'ireo mpivaofo maro de Sarandriboamara dia miresaka afaka tamin'ny fitsarana io Paoly navotsitry Agripa faharoa izy. Saingy lay teny hoe nentina tany ampatorana amin'ny toko 7 dia lay redakteur faharoa ny asan'ny apôstôly nanoratra azy ka toy ny hoe nentina tany ampatorany Paoly tany Roma iny lay hoe nitaona tany Roma izy fa efa olona afaka izy no nakany Roma fa tsy mpigadra tsony izy tany nakany Roma fa olona efa afaka izy no niona no voafatotra nakany Roma fa tsy olona ampatorana intsony. Zany moa avelatsika ho asan'ny exégète ireo mpivaofin'ny Soatra Masina fa hijanona am'ty zara-mofinainty isika. Ny andininy zay tenenin'ny Paoly de ny hoe andininy faharoapolo manao hoe mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Revako ao anatina fiarahamonina mifamono, fiarahamonina tsy misy hevin-tsony ny aina, fiarahamonina mifanambana ary na lay fivavahana zay nitao amin'ny tempoly ary dia efa tratrany zany korotana izany no iantefan'ny filazantsarany Paoly. Ary Paoly dia irery, Paoly nosamborona tao Jerosalema, nosamborony Paoly izay efa eveka tao Jerosalema. Jakoba amin'ny fotoana nisamborana ny Paoly io dia eveka tao Jerosalema zany hoe mpiahy ireo ny fiangonana kristianina voalohany tao Jerosalema de i Jakoba rahalahin'i Jesoa no mpiahy no mpitandrina na eveka no mpitandrina tao Jerosalema tao amin'ilay fiangonana voalohany izay fiangonana kristianina voalohany i Paoly voasambotra dia i Jakoba pirehitra eveka tao nanambamana kokoa mpitandrina na tao amin'io fiangonana voalohany tao Jerosalema io fa tsy de tena hita loatra zay ataontsika hoe fifankatiavany samy mpino zay koa nandritra ny samborana ny Paoly tao Jerosalema tamin'ny tao kianjan'ny tempoly dia
tsy nandrenesana loatra indray etsiky ny kristianina nangina tanteraka ndray koa ny kristianina tao Jerosalema. Toy ny milaza hoe disadisa maro isan-karazany no nitranga nanodidina ny asany apôstôly ty. Ary dia Paoly eto zany manao antsoavy manao hoe tokony mamoa vo miendrika ny fibebahana na ny jiosy na ny kristianina. Inona moa le hoe vo miendrika ny fibebahana? Raha amin'ny teolojian'i Paoly, amin'ny fanazavan'i Paoly azy, ka netiny nandresy lahatra ny Agripa eto manao hoe tsy nanota na ny marina koa tsy nampikomy tsy nampitabataba fa nitaona ny olona hiverina amin'Andriamanitra mba hamoa vo miendrika ny fibebahana. Ny lojikan'i Paoly raha jerentsika de amin'ny Paoly de reto zavatra efatra reto tsy misaraka mihitsy. Ny voalohany de ny fahatsapatena fadiso, ny fibebahana manomboka amin'ny fahatsapatena fadiso dia hoe diso lalana. Faharoa dia ny fiovana mihitsy, fanapakevitra iova. Ary ny fahatelo dia lay fanamarinana amin'ny finoana terak'izay, zay fiovam-po zay dia manjary tonga fanamarinan'Andriamanitra ary ny fahaefatra dia manjary tonga amin'ny fanamasinana. Raha toa ka reo zavatra efatra eo de hoy Paoly hoe ireo zany tokony mamoa reo rehefa mahatsiaro anao fadiso no hamarinan'Andriamanitra ianao, no hamasinan'Andriamanitra ianao, de misy voa am'izay aterak'izay eo amin'ny fiainana. Dia reto zavatra telo reto amin'ny Paoly no avoa ateraky ny fibebahana. Ny voalohany de lay ataontsika hoe lasa miorona amin'ny finoana ny olona, miorona amin'ny finoana ny olona. Rehefa mibebaka ny olona de manjary miorona amin'ny finoana izy. Ino hoe miorona amin'ny finoana? Mahay mametraka ny fiainany eo am-pelantanan'Andriamanitra. Lasa afaka miteny manao hoe miaiky ny hoe Jehova iady hoa fa za kosa angina. Na ny marimarina kokoa lasa mahatoky an'Andriamanitra. Ka ilay olam-piarahamonina teraky ny ady de foana ho azy satria mametraka ny adiny, satria mahatoky an'Andriamanitra. Ny voentin'ny fibebahana voalohany zany de zao finoana. Ary finoana izay manjary tonga fiankinana amin'Andriamanitra. Ny olona mibebaka de manjary miorona amin'ny finoana ka manana hery ankina amin'Andriamanitra, atoky ny fitiavan'Andriamanitra. Zay ny vokany voalohany. De raha miteny zany Paoly eto manao hoe zangery Agripa, nitaona ny olona hiverina amin'Andriamanitra de zao mba hanana ny finoana an'Andriamanitra. Efa very mantsy ny finoana tao amin'ity tempolo tao Jerosalema ity, efa endriky ivelana ny fivavahana jiosy azy, efa fombafomba ny vavahana jiosy, efa fifankahalana, efa simba ny fivavahana jiosy. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe raha vao ty tempolo ty tsisy vato mifanongoy ity satria efa simba ilay tempoly, simba le fiainam-panahin'ny tempoly tao Jerosalema satria tsisy finoana tsony tao. Fa inona sisa? Fombafomba sisa ny tao. Fombafomba sy fitadiava-toerana, fitadiavam-pahefana. Tsy hoe Jesosy akory nge raha tonga atao amin'ny tempoly jiosy raha ny teny manao hoe ataonareo zoy fieren'ny jiolany tempoly. Satria zany ange ny tempoly jiosy. Jesosy nasika entitra teny tamin'ireo mpisorona manao hoe jiolànareo, ataonareo zoy fieren'ny jiolany tempoly. Dia izay ny tiany Paoly tenena amin'ny zange nitory an' Jesosy, nitory an' Kristy, nitory zay efa nolazain'ny Mosesy sy lazain'ireo mpaminany hoe mba miorena amin'ny finoana. Andriamanitra tsy topoina amin'ny fombafomba. Mamaiky an'Andriamanitra tsy ny fomba, tsy ny rita, tsy zany ny mamaiky an'Andriamanitra, fa ny fahadiovam-po, ny fiverenana, ny finoana sy ny fahatokiana azy. Zay ny voalohany mahafivavahana ny fivavahana. Hoy Paoly, ny finoana. Fa ny faharoa zay voateraky ny fibebahana de ny fanantenana. Ny fanantenana. Miverimberina ao amin'ny teolojian'i Paoly mihitsy ny antsoina hoe fanantenana, hatrany amin'ny Romanina toko fahavalo ka hatrany amin'ny Korinthiana toko fahatelo ambin'ny folo, de miverimberina ny fanantenana. Ny olona rehefa mibebaka de manjary manana fanantenana izy. Tsy tokony adonoina fa nahantra be ange ny tao ny jiosy tamin'ny etraketraky ny Romanina
tsy nisy fiainana ny lamina nge tao Jerosalemy, mahantra ny enantra ny manan-karena ny enanan-karena. Hitantsika amin'ireny tantaran'ny Zakaios, ny tantaran'ny mpamory hetra, zay mahatonga ny olona nge tezitra tamin'i Jesosy, niditra tao amin'ny tranon'ny Zakaios satria efa mahantra izy. Nefa io mbola Jesosy niditra tao amin'ity mpanan-karena zay fantan'izao fa mpangalatra sy mambotry azy isan'andro. Le fiarahamonina jiosy zay fiarahamonina efa nanjary ory ava-manana ny olona, fiarahamonina zay nanjary efa tsy mifampatokotso ny olona. De hoy Paoly manao hoe zay indrindra kely antony nandrana nitoro ny fibebahana mba hanana ny olona fanantenana ao am' Jesosy. Hoe fanantenana tiany Paoly tenenina amin'ny hoe fibebahana de zao manjary olona manana fifaliana hoe tsy tia fantrano ty, tsy tia fahasairana ty ny tompony teny farany, fa mandalo io de ny apitso tsara noho izao, ny ho avy tsara noho izao. Tsy manana zany fanantenana zany io aloha Paoly raha tsy ao am' Jesosy izy. Ny finoana mamerina ny olona ny fahatokinan'Andriamanitra, fa ny fanantenana kosa de mamerina indray ny fifaliana ao anatin'ny olona. Rehefa manana fanantenana ny olona de manana fifaliana, ary rehefa manana fifaliana ny olona de zao afaka mahatsangan-javatra izy, afaka miasa izy, foana lay fiferotanaina, foana lay fahakiviana, de afaka mijoro amin'ny tongony izy ka afaka miasa. Zay mahatonga ny Paoly hoe zava-dehibe ny fanantenana. Ny fanantenana nge mahatonga antsika mijoro amin'ny tongony satria tsika afaka mifaly amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ny finoana fitaovana lehibe ampelantanantsika satria miankina amin'Andriamanitra isika, fa ny fanantenana no mampisy fifaliam-po aty anatintsika. De io Paoly manao hoe mitory ny vomirika ny fibebahana de ny ananan'ny olona finoana sy ananan'ny olona fanantenana. Fa ny fahatelo amin'ny vomirika ny fibebahana raha tarafina amin'ny teolojia amin'ny Paoly koa de ny fitiavana. Ny fitiavana. Na inona fanantenana ao anatin'ny olona, na inona finoana ao anatin'ny olona, de mbola lay dimension individuelle zay. Zany hoe lay mahasambatra za samy rery. Raha manam-pinoana de za rery zay, raha manana fanantenana de za mahasambatra rery zay. Fa rehefa misy kosa ny fitiavana de io lay fisokafana amin'ny hafa, io le fivelarana amin'ny hafa. Zava-dehibe ary io toe-panahy io. Io Paoly manao hoe ny olona mibebaka de olona manam-pitiavana. Ny olona mibebaka de olona manana fitiavana an'Andriamanitra, manana fitiavana an' Jesosy, manana fitiavana amana. Zay no vomirika ny fibebahana. Tsy hoe mandeha ho azy akory nge reo tena Cyprien-dreo raha tena mamaky an'ireo tenin'ny Paoly reo tsika ka mijery ny contexte na ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany dia azontsika sara an-tsaina reny tenin'ny Paoly manao hoe aoka hifandefitra ianareo, aoka ho mora fo ianareo, aza mamaly ratsy ny ratsy, aoka ataonareo zay hiavanana amin'ny olona rehetra, satria le contexte, lay zavatra nitranga tamin'izany andron'ny apôstôly Paoly zany sy tao Jerosalema de zao ady korotana, mifamaly fampiandrikendry-toana, fampitsara zany ange io tontolo jiosy io mila famonjena. Ary lay famonjeny Jesosy tsy hoe famonjena tamin'ny lafiny ara-panahy ihany, fa tena famonjena mihitsy lay firenena jiosy. Zay mahatonga ny Paoly nitoro manao hoe rehefa tsy ao Jesosy de tsy avitry ty fireneny ty. Mantsy ny firenena jiosy, Jesosy no fanafody sy fanasitranana ity firenena jiosy ity, firenena Israely. Zay ny teolojia amin'ny Paoly. Ary izay Jesosy zay no mitondra fitiavana, de mandrava lay fifampitsarana, mandrava lay olam-piarahamonina ateraky ny fifandonana sy ny disadisa. Ny vomendriky ny fibebahana fahatelo amin'ny Paoly de zao ny fitiavana. Ny fitiavana namana, ny fitiavana an'Andriamanitra. Zay mahatonga azy miteny hoe io fitiavana io de mandefitra ny zavatra rehetra io, mino ny zavatra rehetra io, manantena ny zavatra rehetra io. Tsisy heviny mihitsy ny fiainana kristiana, tsisy heviny fibebahana raha manaraka ny lalao maloton'ny fariseo sy ny mpanoradalàna, lalao maloton'ny romanina, lalao maloton'ny mpanjanatany. Raha izay de zao tsisy heviny fibebahana, fa ny fibebahana de zao miteraka fitiavana. Nahavako malala mafesatra biara ny torotenin'ny Paoly. Ary ny mpanoratra ireo mpivaofo tsika teo dia asan'ny apôstôly de nilaza fa resy lahatra tamin'ity torotenin'ny Paoly ty i Agripa. Marina fa tsy voalaza antso zany, fa ireo mpivaofo de niteny hoe resy lahatra tamin'ny torotenin'ny Paoly ity mpanjaka jiosy antsoiny hoe Agripa faharoa ty, hoe marina ny teninao. Ry havako malala,
tsy misy famonjena afa-tsy ao am' Jesosy. Zay nampary zay no afatry Paoly eto. Ao am' Jesosy no misy ny famonjena, ny fibebahantsika manjary asa, ny fibebahantsika no manjary manasitrana ny fiarahamonina, manasitrana ny andavanandro. Raha ohatra ka mijery ny andavanandro n'izao tontolo zao isika, de tena fanasitranana ho an'izao tontolo zao ny fibebahana ao am' Jesosy. Tsy ny fiovantsaina amin'ny herin'ny tena fotsiny io, fa tena fiovam-po amin'ny alalan'ny finoana ny Kristy Jesosy, lay fitiavana, lay finoana, ary lay fanantenana. Ingaravako ny tompo Jesosy hitarika anao iorina bebe kokoa amin'ny finoana, ary enganenao hamovo miendrika ny fibebahana, ka iorina mafy amin'ny finoana, na inona fizan-toetra, iorina mafy amin'ny fanantenana, na inona mafy ny zavatsarotra lalovana, de anana fifaliana, ary na inona zavatra lalovanao de iorina mafy amin'ny fitiavana ianao, de ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny mpiarabelona. Ivavakisika. Jesosy misaotra anao noho ny amin'ny soratra masina izay itaomanao anay atsiary fa miandry ny fibebahanay ianao, ary ny fibebahanay, ny fiovamponay de manjary mahatonga anay ho fanasy ny fiarahamonina, mahatonga anay ho fanasy n'izao tontolo zao, mahatonga anay ho fanasy ny tany. Ary rehefa fanasy ny tany zay de mijoro vavolombelon'ny finoana, mitondra fanantenana sy fitiavana. Nandray tsy hitan'izao tontolo zao ety aminay zany toetra zany Tompo. Nandray tsy hitanay, tsy hainanay eo amin'ny fiainanay ny finoana sy ny fanantenana. Any ka mora azo ny famoizam-po sy ny fakiviana zay, ary mora reraka sy trotraka ao anatin'ny ady sarotra, latsaka ao anatin'ny fankalana sy ny falifaty mihitsy aza. Tompo, ataovy mamovo miendrika ny fibebahana izay, mba tsy ho amin'ny fahazarana no anomponay ianao, fa amin'ny fahatsiarovana fa ny marina amin'ny finoana no velona, amin'ny fahatsiarovana fa izay manana anao de madio fo, zay manana anao de miasa am-pitiavana, zay manana anao de manana fanantenana. Saotra Tompoany amin'ity somaza omenao anay ity, da io mba ho tsapanay amin'ity tontolo andronay ity, ny fitiavanao sy ny famelan-keloka natolotra ao anay. Ny ranao Jesosy hanadio anay ary hatsapanay fa eo akaikinay mandrakariva ianao. De taio ny tokantranonay, taio ny asanay, taio ny fanorantenanay ho mendrika mandrakariva, ny filazantsara anao. Misaotra Jesosy. Amen.